mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabantsika revako malala tratra ity alatsinainy fa folo ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky Isaia mpaminany toko 8:7. Isaia toko 8:7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7. Aminaran'i Jesosy. Meno ary nosy ary atongelano ny sofinareo ry firenena lavitra. Jehovah efa niantsoay hatrany am-boka hatrany fony ambola taon-kiboneny no efa nankalazainy ny anarako. Ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako, tao amin'ny aliky ny tanany no nanafenany ahy, ary nataony zana-tsipika voalambolambo tsara. Teo amin'ny trano zana-tsipikany no nanafenany ahy, ary ho isy taniko mpanompoka ianao ry Israely io. Izay entiko mampiseho ny voninahitro fa hoy kosa aho, foana ny sasarako zava-poana sy tsinotsinona no nandaniko ny heriko, kanefa ao amin'i Jehovah ny raha tokony ho ahy, ary ny valin'ny asako dia ao amin'Andriamanitra. Ankehitriny Jehovah izay namorona ahy hatrany am-boka ho mpanompony, ampodiana ny Jakoba ho ao amin'ny ray, sy amorina ny Israely ho ao aminy. Fa mahazo voninahitra eo mason'i Jehovah aho, ary Andriamanitro no heriko. Eno izy, mbola zavatra kely foana na tonga mpanompoko anatra ny firenen'i Jakoba ianao, sy apodin'i Israely sy savoaro. Fa omeko fanazavana ny tsentilisa koa ianao mba famonjeko amin'ny farany tany. Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra ny Israely teny iray masiny amin'ilay hamavoan'ny olona sy halan'ny firenena, ka tonga mpanompon'ny mpanapaka ny mpanjaka hitaka hitsangana, ary ny mpanapaka koa dia iankohoka noho ny amin'i Jehovah izay mahatoky dia ny iray masin'i Israely izay efa nifidy anao. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Toy ny efa any amin'ny toko vitsivitsy alohan'ny ity toko 8:7 ity manomboka amin'ny toko 7:7, ity ito ampelantanantsika ity dia mikasika lay mpanompon'i Jehovah, lay Ebed-Ave, lay mpanompon'Andriamanitra izay ambaran'ny Isaia mpaminany fa ho avy hanavotra hitarika hamonjy ny Israely. Ny fahatanterahany io tamin'ny fotoan'andro dia Kirosy araka ny mahaboky faminaniana azy. Ny ao am-pisoatra masina dia mahasoatra masina soatra masina dia misy faminaniana efa tanteraka, fa mbola mitohy ny fahatanterahany manaraka ankehitriny. Misy andalam-pahatanterahany, ary na efa tanteraka aza dia faminaniana dia mbola mitohy ihany ny fahatanterahany faminaniana. Zay mahasoatra masina mamarina ny teny Martin Luther manao hoe io baiboly io dia izao tenin'Andriamanitra, soatra masina io, marina amin'ny olona rehetra io, marina amin'ny toerana rehetra io, marina amin'ny fotoana rehetra io. Noho zany dia tsy hoe mpanompon'ny Yahvé na lay Ebed-Yahvé dia efa lasaka, efa tanteraka tamin'ny Kirosy dia ateo inona moa dia hoe maty amin'ny testamenta vaovao dia raisin'ny testamenta vaovao koa ho tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy io. Fa tsy hoe etatary efa lasa zany ka dia tsy marina tsony, fa marina tamin'ny fotoan'andro io, ary mbola marina amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Zay maha-baiboly ny baiboly. Raha tsy zay tsy baiboly ny baiboly, fa dia tahaka ny boky efa nilaozan'ny toetr'andro. Fa satria ny baiboly tsy nilaozan'ny toetr'andro, tsy nilaozan'ny toetr'andro izy satria tsy hoe mahasoratra azy, fa no ny asany fanahy-masina izay mitohy ao anatin'ny fiainan'ny olona. Ny mahatonga ny baiboly io afaka miteny amin'ny olona amin'ny ankehitriny-tsika ny baiboly, satria ny fanahy-masina dia miteny ato anatintsika, miteny amin'ny lalan'ny soatra masina. Noho izany dia io andiny soatra masina voalaza any amin'ny taonjato fahaenina na taonjato fahavalo alohan'ny Kristy dia manjary miteny amintsika ohatra amin'ny fotoana ankehitriny, satria misy asa ny fanahy masina zay manome fahazavan-tsaina antsika ahatakatra lazay ny soatra masina io amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ka na manazava ny soatra masina io amin'ny vanim-potoana lasa azy isika amin'ny mahatantarany tantara dia zao
manana lazaina amitsika mivampotoana ankehitriny izy no ny asan'ny fanahymasina ndraiky mirazantsika teo. De ity zany a de milaza ny mpanompon'Andriamanitra, milaza lay mpanompon'i Jehova izay amonjy ny olona, amonjy ny firenena, anafaka ny firenen'Israely, anafaka ny vahoaka zay nijaly tany amin'ny fahababoana tamin'ny fotoan'andro. Raha toa ka mamaky ny andininy vitsivitsy efa lahatra mofinaina tsika amty andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ety a dia mahatakatra ny toetran'ny olona zay nifidin'Andriamanitra. Mahatakatra ny hoe ity lay mpanompon'i Jehova, ity lay mpanompon'Andriamanitra, manahoana ny tokony ho toetrany, manahoana ny asany. Jesosy matetika nanazava ny teny io, nazava manao hoe ny voan'ny hazo ihany no amantaranareo ny hazo. Lôjika be mihitsy ny tenin'i Jesosy. Ny voan'ny hazo no amantarana ny hazo. Tsy misy hazo ratsy ka hamovo tsara, ary tsy misy hazo tsara ka hamovo ratsy. Ny tenin'i Jesosy zany de raha miteny izy manao hoe ny voan'ny hazo no amantarana azy, de toy ny manome fotoana eritreretana. Zany hoe tsy avy hatrany de fantatrao ny hazo, miandry azy hamoa ianao. Tsy avy hatrany de fantatrao hoe ity tsy hamoa, ity de hazo ratsy. Avelao izy aloha hamoa Jesosy. Fa rehefa mamoa izy de fantatrao am'izay manao hoe hazo ratsy io na hazo tsara io. Mety tsy de zay loatra ndraindray ny toetrantsika. Fa ndraindray tsika mbola tsy mamoa ny hazo de fa tenenitsika manao hoe hazo ratsy io na hazo tsara io. Ary mahatoka ny tenin'ny toro malagasy manao hoe mahita volana alohan'ny biby. Iny moa mbola azavaina amin'ny efitra lalindalina kokoa any arina any angambany. Inona moa no tena dikan'le hoe mahita volana alohan'ny biby, fa ny am'izay heviny atakaratsika azy fotsiny teny hoe lasa aloha lay filazana alohan'ny tokony ilazana azy. Ary de ndraindray tokoa tsika manao zany, mbola tsy mamoa akory ny hazo de fa tsika hoe hazo ratsy io na koa tsy mbola manomboka akory ny zavatra anankiray de fa hoe tsy eto io. De eto zany de Jesosy manazava tsara an'izay amin'ny filazany tsara hoe mba mandrasa aloha e. Me fotoana izy amoazany, me fotoana izy zay amoazany aloha ary manana faharetana miandry ray vo. Fa raha vao mipoitra kosa le vo de fantatrao avy hatrany hoe na io azy ratsy na io azy tsara. Ary tozary marina mihitsy zany amin'ny fiainana isan'andro. Rehefa ohatra kosa lay hazo ka fantatrao fa hazo ratsy de zao kapao izy fa manimba ny tany, zay fotsiny ny dikany. Ary eto any de izay ty Isaia toko faha 6:20 ity. Eto dia manazava tsara mihitsy ny bokin'ny Isaia manao hoe zao no izy manana toetra manokana antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra. Manana toetra manokana izy am'izay ataontsika hoe toetra ny mpanompon'Andriamanitra am'izay mahampamonjy azy zay, am'izay mahampanafaka azy zay. Dia ny andiny voalohany a ka hatramin'ny andininy tonga zay andininy voalohany ka sy ny andininy fahatelo dia ny mpanompon'Andriamanitra de izao resy lahatra. Mpanompon'Andriamanitra de resy lahatra fa tena natsoan'Andriamanitra izy. Ny mpanompon'Andriamanitra ny voalohany zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra de izay fahazahoan'antoka izay. Olona mahajoro tsara izy ary mahazo antoka fa Andriamanitra naniraka azy. Andriamanitra no niantso azy. Andriamanitra no nanosotra azy. Andriamanitra no niantso azy hatrany am-boka aza. Hoy ny andininy voalohany tapany faharoa hoe Jehova efa niantso ahy hatrany am-boka ary hatry ny fony ao am-bola tany an-kibony neny no efa kalazainy ny anarako. Ny voalohany zay hoentin'ny olona zay natsoan'Andriamanitra zany riavako, na ny voalohany hoentin'ny fiangonana ao anivon'ny fiarahamonina raha mitory ny fanafahan Kristy izy, de ny voalohany zay hoentin'ny fiangonana ka hamantarantsika azy de izao ny fahazahoany antoka. Izy teneny aloha zany de mahazo antoka fa nantsoina izy. Izy tena de mahazo antoka fa nandray zany fiantsoana zany andraikitra zany izy.
Zareo mantsy a eo anivon'ny ataontsika hoe fiarahamonina de betsaka ny olona tsy mahafantatra, tsy mahazo antoka izay fiantsoana azy zay. Ary rehefa ny olona ny tsy mahazo antoka ny fiantsoana azy na tsy mahazo antoka izay maha izy azy de zao ndraindray izy tsy mahefa na inona na inona. Fa mila mahazo antoka ny olona hoe za de napetrak'Andriamanitra eto am'ty toerana ity, na za de nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana anao an'ity zavatra ity, na za de nosoran'Andriamanitra eto am'ty toerana ity, na za dia nofidian'Andriamanitra indraikitra n'ity asa ity, dia mahatonga ny olona zay mahazo antoka izany antso izany na zany fanoloran-teny zany a de mahatonga azy manana tsy hoe fifaliana ihany fa mahatonga azy misokatra sy mahatonga azy manana fanetretena. Rehefa takatry ny olona fa Andriamanitra no nametraka azy, rehefa takatry ny olona fa Andriamanitra no niantso azy de zao mahazo antoka izy ka manjary manana fifaliana, mahazo antoka izy ka manjary mahajoro ao anatin'ny zavatsarotra, mahazo antoka izy ka manjary mahajoro ao anatin'ny zavatra zay hitakina lay zavatra mpanirahana azy. Fa hoy Isaia eto manao hoe ny toetrany zany mpanompon'i Jehova zany dia manana antoka fa voantso izy, rehefa voantso de zao arovan'Andriamanitra, iantohan'Andriamanitra. Fa ny toetra faharoa zay hitatsika de manamafy le teneny teo ny faharoa manao hoe teo amin'ny aliko ny tanany no nanafenany ahy ary nataony zana-tsipika voalambolambo tsara. Tsy hoe ny mpanompon'Andriamanitra ny voentiny a de tsy fahazahoana antoka ihany fa manjary koa ny toetran'lay mpanompon'Andriamanitra de resy lahatra izy fa Andriamanitra ny mampiasa azy. Le hoe zana-tsipika voalambolambo de zana-tsipika tsara tefy, zana-tsipika moa zany de lay amin'iny ataontsika hoe zava-maranitra tahaka ny hazo kely iny izay alefa amin'ny ataontsika hoe arika dia iny no manindrona na mandratra ny azana ny olona zay anenjanana lay zana-tsipika. Dia iny le zana-tsipika iny dia maranitra tsara ary izy iny mila amboarina tsara, tefena tsara. Raha ohatra ka mivilambilana izy de mazava ho azy tsy mahitsy ny fizotrany fa hoe voalambolambo tsara de tsara tefy tsara. De eto zany lay mpanompon'i Jehova de resy lahatra ny hoe olona no tefen'Andriamanitra. Ary satria olona ny tefen'Andriamanitra de mampita toe-tsaina tsara tefy, voalamina tsara, mirindra tsara. Ny voentin'ny mpanompon'Andriamanitra ry havako de zao manjary manana toe-tsaina mikendry zavatra tsara, mikendry zavatra lavitra, manana toe-tsaina zay manome vonarin'Andriamanitra am'izay asa ataony de asa tsara. Kirosy a no tondroany Isaia eto ho mpanompon'i Jehova fa nampiasain'ny testamenta vaovao koa io fa Jesoa koa de lay mpanompon'i Jehova. Ary raha ampiasaina vanim-potoana ankehitriny de zao tokony toetra amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mihitsy no hoe rehefa mahatsiaro isika fa mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny toeram-piasana misy atsika any de zao ny zavatra hoentintsika de zao mitondra zavatra tsara ho an'ny hafa mandrakariva. Amin'ny zavatra ataontsika de zavatra tsara, tsy zavatra zara fa vita na zavatra eo ihany. Raha mijeritsika ny ataontsika hoe ny andavanandro ny mpiasa, andavanandro ny malagasy, andavanandro ny olona de zao efa somary efa tsy de tena mahazatra atsika intsony ny antsoina hoe manao zavatra mety tsy araky ny tokony ho izy. Na de fantatra ary hoe misy ny antsoina hoe norme, hoe misy fenitra apetraka amin'ny fanaovan-javatra. Manana an'zany ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, manana an'zany tsika fantatsika amin'ny zavatra zay atao. Fa raha ohatra ka mijery zany tsika eto Madagasikara de betsaka ny zavatra zay tsy manaraka zay mba fenitra apetraky ny asa tanana, fenitra apetraky ny lalàna zay misy amin'ny fanaovan-javatra, amin'ny fanatanteran-javatra ary de manjary lasa tsy maharaka mihitsy tsika ny ataontsika hoe na ny tsena na ny zavatra ataontsika tsy maharitra, mora simba, tsy mateza. Raha sendra mijery tsika ohatra hoe
manam-pita-dranomasina de niny olona zavatra apetraka heri-taona ohatra amin'iny lalana andavanandro iny na tetezana io na lalana io na fanakeny amin'ny arabe io rehefa mpapetraka eny na fefy io de rehefa mpapetraka eny de nandray mbola tazanao 5 taona 10 taona 30 taona eo ihany reny zavatra apetraka reny mateza de mateza fa mandrakariva de amitsika ohatra de zao zavatra apetraka eny ndraindray dia heri-taona de simba 2 taona de simba 5 taona de simba le olona ve tsy mitandrina sa lay fenitra lay norme zay mapetraka tsika ny tsy maharaka ka dia mba manamboatra ny ataontsika hoe toerana fiandrasana autobus tsika de zao ndraindray de alokaloka fiandrasana autobus ndraindray tsy maharitra akoatrany hoe misy mangalatra moa zany de ndraindray koa tsy mateza mora simba hany ka manjary mamerina matetika ny zavatra anankiray zay atao satria lasa lany andro mamerina tsika sady lany andro ny lany vola satria mamerina foana ny olona raha manaraka tsara n'iny mba zavatra fenitra fanarahana iny de zao mba mety afaka 20 taona ndray vao mieritreritra an'iny mba afaka 10 taona ndray vao mieritreritra an'iny misy ara mihoatra an'izany dia fa nandray de manjary lasa averimberina lay zavatra tokony de lasa lany andro sady lany fotoana hotsika teo etony de mampianatra atsika zany hoe zavatra tsara tefy zany zoatra masina zavatra vita tsara andray fantaranao fa anankiray am'zay vo tsara hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra de izao am'izay zavatra ataony dia lavorary avokoa zany hoe miezaka sika hoe ny tanantsika nge maneho ny tanan'Andriamanitra ny saitsika nge maneho ny farany hitatsaina an'Andriamanitra ny toetratsika nge maneho ny toetra an'Andriamanitra no zany de eo ampanaovanjavatra tsika de tokony ho zavatra voalanjalanja tsara mba zavatra vita tsara fa tsy zavatra zay ataontsika hoe ndraindray tsy ndraindray kristianina aza kristianina be deabe nge kristianina mpanao asa tanany raha ny kristianina rehetra manao asa tanana na miasa birao mba manaja zany itika hoe rehefa manao zavatra tsara manao zavatra de mba manao zavatra arak'izay tokony ho izy dia mitotsotra an'izao ny asa tanana na ny zavatra vita malagasy ohatra misy ny malagasy mahavita tsara tsy diditsika hevitra zany misy fa betsaka koa ny manao zavatra tsy mateza tsara tsy maharitra ary raha de misary zavatra fanapakana mihitsy amin'ny fotoana sasany fa ny fahatelo zay aseho anyity boka zay ampaminany ity ka vo tokony hoentiny ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fahatokiana ny herin'Andriamanitra zay mitondra eto any de izy manao hoe tao amin'ny tranonjanatsipikany no nanafenany ny olona zay mahazo antoka ny fiarovan'Andriamanitra de olona zay tsy hoe mahana fahasaina ijoro ihany fa rehefa ny olona ny mahazo antoka ny fiarovan'Andriamanitra de izao manjary olona mahana fifaliana izy ary olona tsy lany andro miaro tena olona tsy lany andro manadio teny olona tsy lany andro mieritreritra ny tenany fa olona mahatoky ny fitondran'Andriamanitra izy ary mahafinaritra raha ohatra ka manaraka an'izany ny mpanompon'Andriamanitra ry havako rehefa tena resy lahatra angenao ny aminy hoe io Andriamanitro miaro anao io Andriamanitro momba anao io Andriamanitro mamelona anao de ny fotoananao tsy lany andro ianao aminy hoe iza ndray niaro iza no iandany amiko iza no manao an'izao tsy ohatry zany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra de mahatoky ny fitondran'Andriamanitra ndray maky Jesosy hitantsika tamin'ny vanim-potoana ny samboran'asy filazany tsara sinoptika rehefa nysamboriny Jesosy de hoy Jesosy tamindreo misambotra azy za ve ny tadiavinareo raha izany tadiavinareo avy alao reto mpianatra reto andeha manohina ny fozany tenin'ny Jesosy zany manao hoe aza kitihina ny mpianatra aza samboronareo izy aza naparanareo hery izy aza anaovanareo zay tianareo atao izy fa za atao za Jesosy za samborona za ampiarana ny fahatezeranareo ataovy miaritra amiko ny fahasoenanareo sy ny tsy fifalianareo fa avy alao reto mpianatra reto andeha ary izany toepony Jesosy zany de manjary manome toky itsika ny hoe io Andriamanitra io de azotsika hianteherana
marina fa Jesosy ny teny manao hoe ahita fahoriana anareo sy ny teny maro samihafetiny mampaela atsika fa eto any de ny boky ny Isaiah-Mpaminany de mampahazo antoka ny olona zay nantsoin'Andriamanitra ary ny vo zay afafy ny mpanompon'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona ataon'ny Pompandriamanitra de manjary mitondra fiadanana. Matondra fiadanana izy lasa olon'ny fiadanana izy, lasa mpizara fiadanana izy, tsy mizara aia izy satria mahatoky ny fitondran'Andriamanitra izy, mahatoky ny fiarovanaandriamanitra izy. Marina loatra aloha am'izao andro antsika zao fa tsy moro zany hoe ny fiarovateny zany satria ny tontolo enatsika ankehitriny de tontolo maherisetra, tontolo zay feno fahakalana, tontolo zay sarotra ny fifandraisana manodidina sy ny fiarahamonina de mahatonga ny olona tsy mahazo antoka ny fiarovan'Andriamanitra ary isan'izay mampitebiteby ny olona mihitsy ny hoe sécurité. Ahoana moa zany zao ny fiarovana ny aina, ahoana ny fiarovana ny fananana, ahoana ny fiarovana ny asa, ahoana ny fiarovana ny maha olona sy ny zavatra tahaka zany ary dia mahatonga ny olona zay mitebiteby, mahatonga ny olona zay manjary mandany fotoanany mihitsy aza amin'ny fieritreretana zay fiainana isan'andro. Mamahatsika, manafaka atsika am'zany tebiteby zany nefany ny bokin'ny Isaiah-Mpaminany eto manao hoe na ahoana fiarovatenanao de hoy ny Salama 7:20 raha tsy Jehovah miambina ny tanàna de zao miaro tory foana miambina ny mpiambina fa mety ho miala maina ny mpiambina rehefa tsy Andriamanitra ny miasa. Miaro tenenao, miaro manao zay mety ho zavatra ataonao anao amin'ny mba hiarovanao ny tenanao, hiarovanao ny fanananao, hiarovanao zay mahay anao zao mety ho zava-pona zany rehetra zany rehefa tsy ao ny fiarovan'Andriamanitra. Noho zany de tao amin'ny Isaiah-Mpaminany tsika atoky ny fiarovan'Andriamanitra. Ary rehefa mahatoky ny fiarovan'Andriamanitra, ny fitantanan'Andriamanitra, ny fivimbinan'Andriamanitra isika de manjary olon'ny fiadanana, manjary olon'ny fifaliana, manjary olona tia mizara, olona tia miaina, manararoatra ny vanim-potoana ahafahana manao soa. Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Efesianina hoe io fotoana ahafahanao manao soa io ararotonao io. Fa ny fahatelo zay faefatra sy zay toetra tokony anana ny mpanompon'Andriamanitra izay ka manjary vo hita eo aminy ka hitsarana fa olona nantsoin'Andriamanitra izy, na tian'Andriamanitra izy dia hitatsika amin'ny andininy fa efatra izy manao hoe ny valin'ny asako de ao amin'ny Andriamanitra, ny valin'ny asako de ao amin'ny Andriamanitra. Zany hoe olona mahatsiaro ho manao ny asa ho an'Andriamanitra, olona miasa ho an'Andriamanitra, tsy miasa ho an'ny olona loatra. Mazava ho azy miasa ataontsika ho an'ny olona fa hoe mahatsiaro koa miasa ho an'Andriamanitra. Ary rehefa ny olona no inona ny akon'izany hoe olona manompoka miasa ho an'Andriamanitra zany, manjary inona ny voentiny zany. Raha ianao ny miasa ka hoe ny asanao ataonao an'Andriamanitra de inona ny voa ateraka zany raha mijery antsika ny fiarahamonina de zao olon'ny fahamarinana isika. Raha miasa ho an'Andriamanitra ianao de tsy maintsy olon'ny fahamarinana satria ho tsarain'Andriamanitra. Raha olon'ny fiarahamonina ianao de miasa ho fahamarinana. Raha olon'ny fiarahamonina ianao de miasa ho amin'ny tsy hoe ho amin'ny fahamarinana ihany fa ho amin'ny fitiavana, ho amin'ny fahatsaram-piainana. Hita eo amin'ny asanao hoe ty asa ty de asa ataoko ho an'Andriamanitra. Ray afako Martin Luther de nanantitrantitra mihitsy fa ny asan'ny olona andavanandro de tokony ho tsapany fa antson'Andriamanitra. Ka izay asa ny olona andavanandro zay de asa izay an'Andriamanitra ka anehoany fa voantso izy eo amin'ny alalan'iny asa iny. Raha ohatra ka mpampianatra ianao zany de ataovy toy ny mampianatra, toy ny manao fanompona ho an'Andriamanitra amin'ny asa fampianarana. Raha ohatra ka mpivarotra de manao le fanompona ho amin'izay asa fanompona aman'Andriamanitra zay. Raha ohatra ka mpanao asa tanana de tahak'izay koa hoe asan'Andriamanitra eo ataonao io. De am'izay fotoan'izay manjary miharihary ao anatin'ilay asanao lay voninahitr'Andriamanitra.
reavako ny vanim-potoana iainantsika kehitriny any de manome toerana fa ny asa de identité amintsika am'resaka zao a ny fiainantsika olombelona de zao isan'ny ametrahana fanontaniana hoe inona ny asanao ao arinany ataontsika hoe iza ny anaranao sy ny ovina ianao niteraka de tsy maintsy apetraka ny am'fanontaniana fahatelo na fahaefatra ny hoe inona kay ny asanao zany hoe mamaritra ny maha ianao anao ny asa no hamaritana ny maha enao anao ary ndraindray aza mandany fotoana 3 taona mahery tsika mianatra 2 taona mahery tsika mianatra mba hahafahana manao lay asa zay tiatsika ataona zay asa ny akentsika atao ary dia izany asa ny kelezantsika ainy zany ny fianarana taminy na ny asa zay nykelezatsika ainy zany ny fanofiomanana azy dia hoeto ny boky ny Isaiah-Mpaminany manao hoe Alamafisy ny Lutera manao hoe antso koa zany asa zany ao anatin'izany asa zany no anehonao fa vao antson'Andriamanitra ianao amin'io asa io asa io nijono vavolombelona fa mpanompon'Andriamanitra ianao tsy mandoto lay asa ianao zany na manimba lay asa ianao zany fa ao anatin'io asa io no manomezanao voninahitra an'Andriamanitra tsy de zay loatra nefa no hitantsika amin'ny andavanandro fa ndraindray dia tsy voajantsika ao anatin'izany asa izany lay antso hoe ity asa ty de Andriamanitra nanome an'ity asa ty tsy olombelona nanome an'ity asa ty marina fa nanao CV marina fa nanao takatasy fangatahana asa marina fa mety nanao interview na tahaka zany na entretien na vao nahazo an'ity asa ty mety nahazo nanao dinika sy ny sisa vao nahazo an'ity asa ty mety nandalo fandalinana isan-karazany vao nahazo an'ity asa ty fa zao kosa nefany io asa io de zao na inona ny fanadinana ataonao na inona fangatahana le asa de zao Andriamanitra nanome asa ary de amin'ny boky Isaiah-Mpaminany eto de tia anaty-trantotra anao manao hoe ny asanao de zao ataonao an'Andriamanitra ary rehefa ataonao an'Andriamanitra io de ny votsara hoetiny io de zao hita eo amin'io asa io ny voninahitr'Andriamanitra tsy hoe vita tsara ihany le izy fa vita tsara izy de zao hita am'lay asa tsara ny hoe mpanompon'Andriamanitra ny miasa rehefa ohatra ka miditra eo am'le toeram-piasana ny io lavy ny resaka taminao de zao tsy voatery hita eny aminao eny akory ny hoe misy manao rojo lakroa be na tsy hoe tsy ilaina akory zany fa tsy de zay ny zava-dehibe fa lay toetranao ny resaka tamin'ny olona lay zavatra nampitainao tamin'ny olona tsapan'le olona ve hoe tena mpanompon'Andriamanitra ny resaka tamiko teo tsapany ve hoe mpanompon'Andriamanitra manao an'ity asa ty tsapany ve hoe tena mpanompon'Andriamanitra lay nanao lay zavatra zay nampanaovina azy tamin'ny fotoana sy ny tahaka zany ary farany zay asehony ity andinjotra masiny ity riavako ny hoe votoky ny hoetiny ny mpanompon'Andriamanitra de hitatsika amin'ny 9:9 izy manao hoe mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko ananatra ny firenen'i Jakoby ianao fa omeko fanazavana ny jentilisako ianao zany hoe ny fitaran'ny asa ny mpanompon'Andriamanitra de tsy mba olona mora mionona fa manitatra mandrakariva miezaka mandrakariva tsy hoe zavatra tsy olona mora afa-po fa olona miezaka vonanao dingana mandrakariva ary rehefa ny voentin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa resy lahatra izy hoe nantsoin'Andriamanitra anitatra ampitombo de zao manjary manana tanjona ampivelatra bebe kokoa ny hafa izy tianao dingana mihoatra lavitra no zay efa vita tsy mora afa-po tsy mora mionona tsy mora mijanona amin'ny tanjona anankiray tsy zany ny mpanompon'Andriamanitra zany hoe tsy olona malaina izy tsy olona mandrositra didy izy raha mbola azo ny tanany atao dia atao tsy mora afa-po de za de vita zay fa raha mbola azo ny atao de ataona zany ny mpanompon'Andriamanitra rehavako malala satria mahay manararoatra resy lahatra hoe mahay manararoatra ny fotoana anaovana zavatra tsara mahay manararoatra ny fahafahana aminao zavatra tsara tianao zavatra tsara ho an'Andriamanitra tianao zavatra tsara ho an'ny hafa tianao zavatra tsara ho an'ny firenena tsy hoe satria matanjaka tsy hoe satria mahay tsy hoe satria maranitra
tsy hoe satria salama fa satria nantsoin'andriamanitra, satria omen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana, satria omen'andriamanitra zay rehetra reto mandateraka, satria mahatsiary fa tsy izy ny manao ny asa fa andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny olona zay toetsaindray de zao manjary mahana fahasahina handeha lavitra izy. Fa rehefa ny olona mieritreritra fa izy no manao ny asa de zao mijalona treo ihany izy. Tsy vita io ka aninona ny kelezanaina am'zany satria izy no mieritreritra eo, izy no manao ny asa. Ary raha vao ny olona no mieritreritra hoe izy no manao ny asa de no tsy mandrakariva hoe zay vita ihany atao. Fa nahoana no zay vita ihany atao? Nga ianao no manao ny asa, na asa andavanandro ary io. Sa manompoka zavatra amin'ny finoana sy amin'ny fahatokiana, amin'ny finoana sy amin'ny fahatokiana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Reo olona nahavita zavatra be de be teto ambonin'ny tany de zao ny finoana ny ahavitana zavatra. Azany mandrakariva ry avako malala ny tsy tokony adinoina eo mpanaovany zavatra. Raha ohatra ka miainga amin'izay herintsika isika de tsy ahavita na inona na inona mihitsy, tsy amin'ny asa fanompoana ihany io fa tena amin'ny asanao andavanandro mihitsy. Fa rehefa mahatoky ny herin'Andriamanitra ianao de atombohy amin'ny finoana fotsiny. Tsy hoe fotsiny moa zany fa tena atombohy amin'ny finoana de ataovy tianao Andriamanitra. Hanao an'ity zavatra ty Andriamanitra de zao ianao no maniraka azoko antoka fa sainao ataoko ty. De manjary ny olona natsoin'Andriamanitra ka manana zany toetsaina izany hoe mito amin'Andriamanitra hijery lavitra, hanitatra de zao manjary mitarika ny mpiarabelona aminy handeha lavitra kokoa ka manana fomba fijery miabo ny zavatra mitranga rehetra, manana fomba fijery miabo ny zavatra rehetra zay manodidiny. Satria resy lahatra mitenen'ny Paoly manao hoe ny zavatra rehetra mihitsy ange de manjary miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra. Ravako malala zava-dehibe ara ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, zava-dehibe ny fahazahoanao antoka ny maha-mpanompon'Andriamanitra anao de alao hery aza matoky ny fitantanan'ny tompo. Vavaksika tompo aosoranao zay no ny amin'ny ty herinandro vaovao zay omenao anay ty, mpanomponao zahay de atao my tompo atoky ny antsonao ka hamovo tsara, ezaka anao ny tsara, ezaka ny fifaliana zay ataon'ny tananay de ataovy vita tsara indray am'ty herinandro vaovao ty. Izay rehetra kasainay de ataovy efanay tsara indray mamakivaky ity herinandro vaovao ty. De azavelanao mora mionona, azavelanao mora miato, azavelanao mora mijanona amin'ny fikelezana iny zay fa omeo fiezahana sy hafanao ampohatrany handroso amin'ny fahatsarana, handroso amin'ny fahatokinanao Andriamanitra. De mivavaka izay tompo. Da eo ary ty herinandro ty mba ho fifaliana ho anay ary ny asanay de ho fifaliana koa. Ampitoero aminay ny fiadananao Jesoa. Mamelany elokay am'izay mety ho fitavozavozanay, am'izay mety ho tsy fahazotony miasa, fa ataovy mahay mankasitraka anao zay am'izay asa omenao anay isan'andro satria ny asanay de asanao ary ny asanao asainao tanterahanay amin'ny fifaliana. De mitoera aminay Jesoa, miarovanay, mifahasalamana sy heritanjaka izay mamakivaky zao herinandro vaovao zao ary zay rehetra ataonay am'ty herinandro ity de aoko voninahitsy naranao ery ihany. Amen.